dia ny faniriako dia tsotra tsy hanazava ny tokantranonareo ihany fa hanazava ny fiainanareo ray manontolo mihitsy a teny soratra masina ao anatin'ny ohabolana toko fa 9 andiny fahatelo izay milaza hoe akino amin'ny tompony asanao a dia ho tanteraka na lavirary ny fikasanao dia ho iamatsy anareo hoe rehefa lany a ka lany premier tour a dia ho avy eto Moramanga izara jiro a ary anareo no faharoa izao akoatrany Antananarivo ianareo ny faritra voalohany a no avilla voalohany a zara jiro sambatra ny vahoaka malagasy fa manana filompivavaka be matahotra an'Andriamanitra ny lahateny rehetra izay ataony dia tsy maintsy ampifandraisana amin'ny teny avy amin'ny baiboly mba aseho an'ny rehetra fa manana mpitondra mpivavaka be isika malagasy amin'ny fijery tsy mitanila tsy sambatra isika malagasy ary lavitra n'izany fahasambarana zany raha ampitahina amin'ny firenenkafa tsy mitsamiakatra ny vidim-piainana vahoaka tsy anasa tsy ampy sakafo isika sakafo hohanina androany tadiavina androany tsy misy fandriam-pahalemana lalana ratsy kolikoly maro isan-karazany miseho etsero delestage manao ny ataony fahatapanjiro lavy reny vokatr'izay maro ny zavatra may ao anaty tokantrano may ny frigo may ny tele may hatramin'ny lakozia mikatso tanteraka ny asa mandrarany vahoaka aiza ho aiza ny vahaolana entin'ny fitondram-panjakana izany resaka delestage zany dia efa nijery vahaolana manokana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mba hanomezana jiro isan-tokantrano ny vahoaka malagasy ary ity jiro kely ity no natolotry filoha Andry Rajoelina ho vahaolana ho an'ireo tokantrano izay tsy manana jiro ao anatin'ny trano be dia be moa fanakianana tao anatin'ity satria nyity jiro ity dia tsy mahavahaolana ary ity jiro ity ihany koa dia jiron'akoho any amin'ny firenena mandroso nefa eto amintsika dia filoham-pirenena mihitsy no midina ifotony mizara izany jiron'akoho zany ho an'ny tokantrano malagasy tsirairay manoloana izany resaka delestage zany mitaraina ny vahoaka ny ambositra manoloana ny fahatapahan-jiro tsy ahitana vahaolana ity nivoaka amin'ny fahangina ny mompera antsoina hoe non fa efa tsy rariny loatra ny fahatapahan-jiro izay manahirana ny vahoaka mampikaikaika ny vahoaka iny faritry ny ambositra iny manome fotoana ny fitondram-panjakana hitady vahaolana amahana ny delestage any amin'ny faritry ambositra iny raha ohatra ka tsy voavan'ny fitondram-panjakana mandra-pahatonga ny alahady androany dia idina an-dalambe ireo vahoaka ny ambositra mompera mihitsy no hitarika ny vahoaka eny an-dalambe hitaky ny amerenana ny jiro amin'ny laoniny indray ary amin'ny talata izao ity mompera ity no anao zany etsika izany tena maharary loatra ka maharary tena efa maharary zany tena maharary ka dia izay ro antony a ilazana sy agnambarana hoe ngay zany a dia agnatin'ny fandaharana agny moa dia hoe manomboka izao androan'izao a dia rehefa vahanareo mandra-pahatonga ny amin'ny lahady efa fotoana be ihany an'izay mandra-pahatonga ny amin'ny lahady a dia ngay a mba hiroso ny hevitra ary miantso ny onona rehetra eto ambositra satria tena mizaly loatra mety maro mametra-panontaniana hoe fanahoana mompera no miditra amin'ny zavatra ohatra izao fa nga mompera tsy mijanona ho mpitondra fivavahana ihany fa tsy mpitaritolona ny valiny dia zao mahatsapa ity mompera ity fa efa tafahoatra loatra ny fahatapahan-jiro eny amin'ny faritra ambositra iny ka noho izay mahatsapa marary izy mahatsapa marary ny vahoaka ka ny fidinana an-dalambe dia tsy amin'ny maha mompera azy fa amin'ny maha vahoaka malagasy azy olon-tsotra manana ndraikitra eo amin'ny fiarahamonina azy no idinana an-dalambe no mariany mazava tsara fa tsy misy idirany resaka politika ny hetsika izay ho atao amin'ny talata ho avy izao fa misy resaka politika ty fa misy resaka ho zao ty fitiava tamin'ny razagna ary agnay a dia hoe mba niezaka dia niezaka ny fanoagna zany atsika dia mba tohagno ny vahoaka fa tsy izao mihitsy no ny fanekena tsy izao ny fanekena miantso anareo rehetra izay tsara sitrapo ary ihany koa izay afaka agnatin'izany agnay sa mila fisavihana politika tsy izany no ilako eto fa be izay vita sy natao zay resaka savisavika zany fa tsy izany fa eto zany a dia firaisakina ny vahoaka zay no mba hirarina nareo dia be dia be koa remopera dia toatra ny taigna indray ohatra hoany na
ho anina député asa député fopla fotsiny aho eto fopla. Ny hetsika izay atao dia hetsika fanerana ny fotoanam-panjakana mba hitady vahaolana maharitra mahakasika ny délestage. Nosoritany Montpera ty mazava tsara ny fitakiana izay ho ataon'izy ireo. Tsy mitaky ny ampandehanana jiro adiny 2 adiny 2 adiny 3 fa ny zavatra takiany zareo dia ny jiro andeha 24/24. Izany hoe mitaky ny ampandehanana jiro 4 ora tsy ankijanona. Tsy te halala izy ireo hoe ahoana anaovan'ny fotoanam-panjakana izany fa ny azy ireo dia mitaky ary anjaran'ny fotoanam-panjakana mitady vahaolana amin'izany ary tokony hahita vahaolana amin'izany izy ireo. Kilaza hoe sarariny koa ty zavatra ty ary agnahy izy sa mila hoanina ho fatao adiny 2 adiny 2 ny 24/24 rera no takinay. Sa mahalala zay fitatananareo sy ny sisagny fa fantatray dia hoe io ro mba fiveloman'ny olona ny akabesahan'ny olona be deaibe ary be deaibe ny faly izay kamo hiasa dia zay fa dia zay zany no angatahanay an'izany zavatra zany amin'ny talata amin'ny ray raha ohatra hoe mino sy matoko moa fa hoeken'ny préfet zany zay ny ekeny zay kilaza ny hevitra agnay dia ho atapin'ny vinagny agnay amin'io asivy polisy be deaibe fa ilanay zany ilanay indrindray sao dia misy magnararaotra an'io zavatra sa misy resaka politika eto sa misy resaka fakahalana fanjakana eto za tiako ny fanjakana tiako fa kosany misy zavatra kosa ny tena efa mihoatra loatra dia tena sy araka ny tokony ho izy sony. Fantatry ty Montpera ity fa tsy tokony ho izy no hitatitra feon'ny vahoaka. Fantany tsara fa misy olom-bahoaka voafidy ao amin'ny faritra izy ireo. Fa kosa tsy ny andran'izay izy fa naka andraikitra izay tandrify azy amin'ny maha-olon-tsotra olom-pirenena azy. Ka noho izay zavatra izay tsy midika izany fa manohitra ny solombavam-bahoaka. Eto dia miantso ny solombavam-bahoaka izy mba hanatevin-darana amin'ny fidinana an-dalambe amin'ny talata ho avy izao. Ny antony antsoavo izay ataony dia mba hampisehoana amin'ny vahoaka ny ambositra fa tena tia vahoaka marina ny solombavam-bahoaka izay voafidy ara-dalàna tamin'ny fifitianana. Koa Montpera dia toatra ny tagny andray ohatra hoanina député asa député fopla fotsiny aho eto fopla ary amin'ny maha ataoko hoe magnana didy sy andraikitra amin'ny maha olom-pirenena koa amin'ny maha olom-pirenena koa dia magnana didy sy andraikitra koa aho sy reto vahoaka reto reo vahoaka n'Andriamanitra koa reo ka mahampalahelo loatra tena be ny zavatra tena mampalahelo be ny zavatra simba ka izao ary no hataoko ay zany dia milaza aminareo izay ao ministera zany amin'ity raha ity sy izay manarify an'izay moa dia mba milaza aminareo zany agnay ho vahao mandra-pahatonga ny amin'ny lahady dia aza siana n'ity délestage ty koa fa sa mendrika an'izany ao ty ambositra ty sa mendrika an'izany délestage zany ty ambositra ty. Tsy ny vahoaka ny ambositra ihany no misedra fahatapahan-jiro amin'ny fotoana resantsika izao fa misedra an'izany daholo ny vahoaka malagasy manerina ny nosy. Fa ao kosa ny sasany misafidy ny tsy hiteny noho ny tahotra ny fitondram-panjakana. Ao kosa mandray ny fahatapahan-jiro tahaka ny fiainana mahazatra ihany. Ao koa ny olom-pirenena izay mahatsapa tena fa manana zo hitaky izany fa mahana olana amin'ny fahatapahan-jiro tsy mety tapitra ity. Tamin'ny herinandro lasa teo nafana dia nafana ny raharaha tao Ambatondrazaka. Nidina an-dalambe ny vahoaka ny Ambatondrazaka rehetra nitaky ny ampandehanana ny jiro. Araka hitetsika misary io dia mitondra pankarta kely izy ireo miorakoraka sy misiosioka. Nidina an-dalambe androany ny poniny renivohitry ny faritra loatra mangoro nitaky ny ampandehanana ny herinaratra. Ny CSS tao ny tsy fisiny izay herinaratra izay teto Ambatondrazaka ka izay no nampitrotra ny vahoaka. Ny zavanisy tamin'ity hetsika ity dia zao. Ny vahoaka ny Ambatondrazaka mitaky ny amerenana ny jiro tsy misy atakandro. Ny mpitandro filaminana indray no tonga namaly ny antso. Nandrava ny fidinana an-dalambe. Toy izao ny fitakiany vahoaka ny Ambatondrazaka tamin'ny herinandro iny. Mitaky ny ampandehanana jiro 24/24 ihany koa izy ireo satria betsaka ny fotom-piveloman'olona miankina amin'ny angovo avy amin'ny herinaratra. Angatana aloha dia tokony mba handeha ara-dalàna 24/24 misy fa mamely tena n'olona normal n'olona raha hitrosa.
Telefon le jiro para ka tsaka ka faktura tapan le jiro era fa utra ka faktura ka jawa fonjimu ja kara bo tataraja te tapan mzele potera le ulni na dia eo aza fitarenan'ny vahoaka manerina ny nosy ataoko angamba tadiditsika ity horonan-tsary ity izay nalaza dia nalaza tamin'ny roa taona lasa izay afabaraka filohan'ny rajoelona teo ampandraisana fitenenana tetsy CCI Vato teo anelanelan'ny fandraisam-pitenenana dia tapaka ny jiro tratra ny délestage ny filoha Andry Rajoelina inona moa ny azo natao teo dia hoy izy hoe tokony antsona monsieur le ministre fa tena tsy lasa zao délestage zao zavatra isanandro malatsaka ny ranomaso miteraka tsy fahasalamana amoizana ray aman-dreny amoizana fianakaviana dia miresaka délestage zany satran'ny délestage sika afaka mba tsy nahongapa ny ministre fa ohatran'ny tsy mety zao zavatra mitranga sy miseho zao tamin'ny taona 2024 iny horonan-tsary iny volana jolay 2024 nanao fandaharana manokana tao amin'ny TVM ary nanasa mpanao gazety maro tamin'izany novoiziny gasikara fenisoa mpanao gazety ny Real TV makasika ny délestage naveriny nampatsiahivin'ny filohan'ny Rajoelina fa miaina ao anatin'ny fijaliana fahantrana ny vahoaka malagasy ary anisan'ny tena mampitarenany maro ity fahatapahan-jiro tsy mety tapitra ity toy izao ny fanontaniana napetrany tamin'ny filoham-pirenena aiza ho aiza ny vahaolana arosy ny fitondram-panjakana aiza ho aiza ny vahaolana maharitra amin'ny fahatapahan-jiro toy izao navalin'ny filohan'ny Rajoelina nitodika tany amin'ny ministra tompona andraikitra izy ary nanome fampanantenana ho an'ny vahoaka malagasy fa hovahana ao anatin'ny telo herinandro monja ny fahatapahan-jiro tonga nefa ny telo herinandro vao maika loza noho ny teo aloha efa amin'ny taona 2024 no diavintsika izao ny fahatapahan-jiro dia mbola tsy misy vahaolana ary mbola lavitra ny vahaolana ny toejava misy ankehitriny fa ny zavatra ianany vahoaka androany Andriamatoa délestage main frigo maty ny télé tsy afaka manao ny panneau soudure sy ny maro hafa zany ny tena zavatra ianany vahoaka fa ny mampalahelo na dia tapaka aza ny jiro midangana ihany koa ny facture ny jirama avy roa eny avy telo eny mampalahelo moa satria indray manahirana fa nareo menakara fo migalabina sy mampiada tena makany ampitan-dranomasina asa vy tsy miasa saina amin'le vahoaka sy ty délestage sy ny vidim-bary sy ny menaka maso zany le ena vahoaka ka raha miresaka jirama sika dia mahitsy ny fanontaniako tsy tantara sifra ntsony Andriamatoa filoha fa hoy aminao hoe Andriamatoa filoha républicaine Madagasikara mba mangataka aminao inona ny nampanantenanao dia inona ny vitanao androany efa taona sy tapany afaka telo andro tsika mifampiresaka eo marina zany teneninao zany Gasikara mikakaiky amin'ny vahoaka amin'ny resaka délestage sao efa namety remarque monsieur le ministre ary io izy io dia ho tsaraitsika monsieur le ministre 3 semaines tsy misy délestage tsony fa rahafantarana efa amintsika eto ampamarana dia zao betsaka ny olona tetra nahita ny fitarenana izay nataony Timompera ity ka nahatonga azy resy lahatra hitaky ny zo ny vahoaka hitaky ny zo ma olo-pirenena azy ireo efa notsindriny mazava tsara fa tsy misy ifandraisana amin'ny hetsika politika ny hetsika izay ho ataon'izy ireo amin'ny talata ho avy izao fitakiana ny amerenana jiro amin'ny laoniny indray takin'izy ireo ny ampandehanana jiro 24/24 ny zavatra tsara hazava ihany koa tsy misy olo-tena ho an'ny olona manerina ny nosy izy ireo fa hetsika ataon'izy ireo dia ho an'ny vahoaka ny ambositra irery ihany ny faritra rehetra dia manana zo idina an-dalambe manana zo feno anaitra ny fitondram-panjakana amin'ny fitadiavam-baholana ny fahatapahan-jiro tsy mety tapitra ity ety amin'ny farany dia aleo tsorina mazava tsara ny vahaolana izay arosiny filohan'ny Rajoelina makasika ity jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ity dia tsy vahaolana na oviana na oviana firenena no resaka eto fa tsy commune na fokotany noho izany mila vahaolana maharitra ity firenetsika ity manana enjenera maro isika eto Madagasikara manana pikaroka sy teknisianina mahay isika omeo laka ireo manam-pahaizana omeo fahefana ireo enjenera maro be eto amintsika mba hafana mamokatra ny jiro azo avy amin'ny rano avy amin'ny rivotra
sy ireo angovo maro hafa azo avy amin'ny tontolo voajanahary. Tsy azo afenina fa betsaka ny zavatra mila harenina eto amin'ny firenentsika zay vao afaka handroso isika. Antenena fa ahita vahaolana farak'izay aingana ny fitondram-panjakana. Zay ihany koa no mamarana ny videontsika, azadino misabone sy manisy amin'ny videontsika amin'ny manaraka indray.